Izao no Jehova izay mamena ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Fotoana izay amakin'Andriamanitra manokana ny marary sy ny ankonana misy ny tsy salama, ny fandaharana. Izao no Jehova. Ava malala ao amin'ny tompo, ampitomboina ho aminao sy ny ankohonanao anie ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy atsika, ho amintsika rehetra anie ny fampiraisan'ny fanahy masina. Amen. Ny Salamo 7:100 ry havana no iombonantsika, isika tsy salama, isika manana ny ankohonana mararya, isika rehetra izay mikarakara ny marary ka miombona amin'izao fanompoam-pivavahana eto amin'ny onjam-peo izao. Izany Salamo 7:100 izany dia isaorantsika an'Andriamanitra noho ny famindrapony, ary ideratsika azy ilay Andriamanitra avo sy manerinerina, anefa dia miondrika, mijery ary mihevitra atsika zanak'olombelona. Vakitsika avokoa izany ao amin'ny Salamo 7:100 izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia! Midera ianareo mpanompon'i Jehova, midera ny anaran'i Jehova, isaorana ny eny anaran'i Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay, hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehany, no hoderainany ny anaran'i Jehova. Avo ambonin'ny jentilisa Jehova, ambonin'ny lanitra ny voninahiny. Iza ny tahaka an'i Jehova Andriamanitsika, izay mipetraka any amin'ny avo, nefa miondrika mijery ny any an-danitra sy ny etỳ an-tany. Manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy, ary manandratra ny mahantra ho afaka eo amin'ny zezika, mba hametraka azy ho naman'ny mpanapaka ny olony. Mampitoetra tsara ny momba izy, fa mahatonga azy ho renin-jaza mifaly. Alleluia! Ivavaka isika. Midera sy mankalaza anao tokoa izay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Enao no Andriamanitra ary tsy misy hafa, hatr'izay ary ho mandrakizay. Tsy misy ny tahaka anao amin'ny fahalebiazana, amin'ny voninahitra, amin'ny fahefana, ary indrindra ihany koa amin'ny fitiavana. Mitsinjo ny zanak'olombelona. Mankasitraka anao izay ry Andriamanitra rainay eo. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Mankasitraka anao izay noho ny amin'ny fanasitranana, valim-bavaka, tolotsaina sy fampaherezana rehetra nentinao teto amin'ity onjam-peo ity, tamin'ny alalan'izao fotoam-bavaka ho an'ny marary izao. Misaotra anao izay satria Andriamanitra velona ianao, ary Andriamanitra manongila tsofina miaino ny fitaraina ny olonao. Andriamanitra manokatra ny tananao mba andraisanao ny olona izay manantona anao. Misaotra anao izay satria ankehitriny dia mbola manana tombony, manana anjara amin'ny fiombonana eo am-potry ny azo fijalianao izay Jesosy. Ary dia hitanao avokoa ny misy anay tsirairay avy, hoeniky ny fahasoavanao an'izay amin'izao ora izao. Misaotra indrindra Tompo amin'ny anaranao mahavonjy Kristy, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Rehefa malala ao amin'ny Tompo, lehibe sy manerinerina tokoa ny Andriamanitra izay ivavahantsika,
kanefa dia Andriamanitra manaiky ho antsoina, Andriamanitra miondrika, Andriamanitra manolo tanana ary Andriamanitra miasa. Ankehitriny dia handray ny vakitenin'ny soratra masina isika, satria fantatsika fa zany tenin'Andriamanitra izany no famelombelomana ho antsika, mampiorona ny finoantsika, mampitombo antsika amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra ary anatanteran'Andriamanitra ny asa mahagaga eo amin'ny fiainantsika. Koa dia raiso ampitiavana ry havana ny filazantsara nosoratan'ny Lioka 7 ny 1 hatramin'ny 10. Ary dia hovakitsika ihany koa ny filazantsara nosoratan'ny Marka 7 dia ny 4 hatramin'ny 30. Vakitsika amin'ny sesy ary ry havana atongitsika amin'ny Lioka 7 mandininy 1 hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa vitan'i Jesosy teo anatrehan'ny olona izany toroteny rehetra izany, dia nankany Kapernaoma izy. Ary ny mpanompon'ny kapiteny anankiray izay malalany dia narary efa ho faty. Korana reny amin'ny Jesosy ilay kapiteny, dia naniraka loholon'ny jiosy ankeo aminy angataka azy mba ho avy ka hasitrana ny mpanompony. Ary rehefa tonga teo amin'ny Jesosy ireo, dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe mendrika ny anaovanao izany izy, satria tiany firenentsika izy sady izy no efa nanao ny sinagoga ho antsika. Ary Jesosy nandeha niaraka taminy. Ary rehefa mby teo akaikin'ny trano Jesosy, ilay kapiteny dia naniraka sakaiza hitsena azy ka nanao taminy hoe, Tompoko, aza manahirana ny tenanao ianao, fa tsy mendrika ny idiranao eo ambanin'ny tafotranoko ao. Koa na dia ny tenako aza, dia nataoko fa tsy mendrika ankeo aminao, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany, ka manana miaramila izay feheziko. Koa hoy izao amin'ny anankiray, mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avia dia avy izy, ary amin'ny mpanompo ataovy izao dia manao izy. Ary nono nahare zany Jesosy dia gaga taminy. Ary dia nitodika izy ka nanao tamin'ny vahoaka izay naniraka azy hoe, lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho, na dia tamin'ny Israely aza. Ary noho ny tafaverina tao an-trano iraka ireo, dia hitany fa sitrana ilay mpanompo. Amen. Marka 7 14 hatramin'ny 30. Ary niala teo Jesosy ka lasa nankany amin'ny sisin-tanin'ny Tiro sy Sidôna, dia niditra tao an-trano izy, ary tiany tsy ho fantatry ny olona izany, kanefa tsy nahazo ny hery izy. Fa niaraka tamin'izay dia nisy vehivavy anankiray nandreny aminy. Ny zanany vavy tanora dia azo mpanahy maloto, dia nankao ka niankohaka tamin'ny tongony. Ary jentilisa raha vehivavy avy amin'ny firenena Siro Foinika, dia nangataka taminy izy mba hamoaka ny demonia amin'ny zanany vavy. Fa hoy Jesosy taminy, aoka ho voky alohan'ny zaza, fa tsy mety raha maka ny sombo mofon-jaza ka manimpy azy ho an'ny amboa-kely. Fa raha vehivavy namaly ka nanao taminy hoe, eny tompoko, kanefa na dia ny amboa-kely ao ambanin'ny latabatra aza, dia mba mihinana ny sombotsombon'ny mofon-jaza ihany. Dia hoy Jesosy taminy, noho izany teny izany, mandehana ianao, efa nivoaka tamin'ny zanakao vavy ny demonia. Ary raha tonga tao an-trano raha vehivavy, dia hitany nandry teo ambonin'ny farafara ny zanany vavy, ary ny demonia efa nivoaka taminy. Amen. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, tantara mpanasitranana anankiroa no niarahantsika namaky tao amin'ny Lioka 7 1 hatramin'ny 10, ary ny Marka 7 1 hatramin'ny 30. Ny zavatra hitovizan'ireo tantara mpanasitranana anankiroa ireo ry havana
dia ny tenin'i Jesosy izay nilaza fa hoe lehibe ny finoany reto olona izay nangataka ny fanasitranana ireto. Ny ray ilay kapiteny Romanina nangataka fanasitranana ho an'ny ankizilahany, ary ny ray ilay vehivavy Kananita izay nangataka fanasitranana ho an'ny zanany vavy azony fanahy maloto. Dia hoy Jesosy hoe lehibe ny finoany reto olona ireto. Raha mamaky maimaika isika ny tantaran'ilay kapiteny Romanina, dia mety hevitra isika fa ity kapiteny Romanina ity dia lehilahy izay ataontsika hoe nanao izay fahalalany sy fahafantarany olona mba hanatonany an'i Jesosy sy azahoany ny valim-bavaka. Raha ambaratsika amin'ny fiteny mahazatra ankehitriny dia hoe ohatrany nanao intervention ity lehilahy kapiteny Romanina ity, satria lasa izy nanantona ny loholona tao amin'ny jiosy, dia niresaka tamin'izy ireo ny amin'ny zavatra mahatery azy. Ohatrany hoe mitady valiny ve izy amin'ilay asa soa izay nataony, satria voalaza mazava fa lehilahy navita be izy, satria izy mihitsy no nanao ny sinagoga. Ary zany no fiheveran'ireto ray aman-dreny teo amin'ny fiangonana jiosy ireto hoe Tompo, tena tokony ho jerenao manokana ny amin'ity lehilahy ity, satria tia ny firenentsika izy. Raha jerentsika mamaika hoy isika dia ohatrany hoe manao intervention ilay lehilahy kapiteny Romanina ary mitady valiny, miandry ny filaza ihany koa hoe retour d'ascenseur amin'izay zavatra nataony teo amin'ny sinagoga teo amin'ny jiosy zany. Fa rehefa tena mandinika isika ry havana ny fizotran'ny tantara, dia hitantsika fa tena tsy izany mihitsy, ary azo ambara mihitsy, tsy ampiambambana fa mifanohitra amin'izany aza ny tena tao am-pony ity lehilahy kapiteny Romanina ity. Voalohany aloha dia hitantsika fa nandeha Jesosy, nandeha nakany aminy. Raha fantatry Jesosy ry havana fa nisy fisainana ataontsika hoe maramara toy izany tao amin'io lehilahy io inona marimarina fa tsy maintsy ho nahitsy ny tompo izany, fa ny zavatra nitranga dia tena mifanohitra amin'izany. Fa ny tenin'i Jesosy dia ny hoe mbola tsy nahita finoana tahaka izany eo amin'ny 5 amin'ilay Luka 7. Ary no nahare izany Jesosy dia gaga taminy, ary dia nitodika izy ka nanao tamin'ny vahoaka izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho, na dia tamin'ny Israely aza. Raha ny marina ry havana dia tena tao anatin'ity kapiteny Romanina ity mihitsy ny fahafantarana ny fiandrianan'i Jesosy, ny fahefan'i Jesosy, tsy hoe fahefana manasitrana aretina fotsiny ihany, fa tena fahefana amin'ny akapobeany mihitsy. Ary na dia lehibe ary izy ka manana olona feheziny amin'ny mahakapiteny Romanina azy teo amin'ny ambaratongan-drafitra teo amin'ny tafika, dia tena nahatsiaro ny tenany ho tsy mendrika izy, ary hoe tena bitika, tsy afaka ny resaka amin'ny Jesosy akory. Dia nanantona an'ireto loholona jiosy reto, ary rehefa tonga teo an-tokotany Jesosy dia naniraka olona indray izy. Tena nahatsiaro izy zany, fa tsy sanatria akory hoe zoany ny atongavan'i Jesosy eo, ary tsy maintsy anao izay angatahany Jesosy. Tena tsy izany, fa tena ny mifanohitra amin'izany. Ary zay no antony tenenan'i Jesosy hoe mbola tsy nahita finoana tahaka izany na dia teo amin'ny zanak'Israely aza, satria ny zanak'Israely amin'ny ankapobeny tamin'izany fotoana izany dia tsy nanaiky an'i Jesosy ho Mesia. Ary atao mihitsy aza hoe nanivaiva an'i Jesosy hoe
tsy ilay zanak'ilay mpandrafitra ve io fa ity kapiteny romanina ity dia tena nahafantatra nahatsapa fa Jesosy Kristy dia tena manana ny fiandrianany, manana ny fahefany ary tsy manan-jo izy akory hitakina inona na inona fa mangataka izy ary fantany fa afaka miasa Jesosy na dia tsy manatrika ny marary ary. Ry hava-malala ao amin'ny tompo, lehibe tokoa ny finoan'ity kapiteny romanina ity satria mahafantatra ary resy lahatra ny amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra izy, fahalebiazana ao amin'i Jesosy Kristy. Zay ny mahalehibe ny finoany satria hitan'le fahalebiazan'Andriamanitra, tazany ilay voninahitr'Andriamanitra ny an'ilay vehivavy Kananita dia mitovitovy amin'izay ihany koa ry havana. Satria nahoana hoy isika, raha mandinika ny tantara indray isika izay voalaza ao amin'ny Marka 7:7-20 dia mahita vehivavy anankiray tsika izay nanantona an Jesosy na dia efa nieritreritra ary Jesosy hoe tsy handray olona. Arak'ilay voasoratra moa zany dia hoe tonga tao an-tanàny Jesosy dia tsy tiany ho fantatry ny olona fa tonga tao izy. Kanefa tsy nahazo ny hery izy, hoy ny voasoratra, fa niaraka tamin'izay dia nisy vehivavy anankiray nandreny aminy ka dia nandroso teo anoloany. Ity vehivavy ity Kananita izy, zany hoe tsy ao anatin'ny firenena foko jiosy izany, jentilisa. Ary dia hitantsika rehefa nangataka tamin'i Jesosy izy hoe mba sitrano re le zanako fa hampahorian'ny fanahy maloto, dia ozy izy Jesosy hoe aoka ho voky aloha ny zaza 7:20 fa tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an'ny amboa kely. Zany hoe aoka aloha ny vahoaka Israely hisitraka ny amin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany, amin'izany herin'Andriamanitra sy fitiavan'Andriamanitra izany. Raha vehivavy namalaka anao taminy hoe eny tompoko, kanefa na dia ny amboa kely aza ao ambanin'ny latabatra dia mba mihinana ny sombitsombon'ny mofo ihany. Dia hoy Jesosy taminy 7:20, noho izany teny izany mandehana ianao efa nivoaka tamin'ny zanako vavy ny demony. Inona le tenin'ilay vehivavy? Ny tenin'ilay vehivavy ry havana dia tena tsotra, manaiky ity vehivavy ity fa jentilisa izy, manaiky ny toerana misy azy izy. Ary zany jentilisa izany dia tsy anisan'ny vahoaka voafidy izany raha tamin'ny ara-tantara. Kanefa ity vehivavy ity dia efa mahita sahady fa ny fitiavan'i Jesosy dia mihoatra noho izany hoe vahoaka Israely zany. Marina hoy izy fa ny amboa kely kosa dia afaka mihinana ny sombitsombon'ny mofo latsaka avy amin'ny latabatra. Manana anjara ihany amin'izay mofo atolotry ny tompo ho an'ny vahoaka Israely ny foko firenena hafa. Zay no efa fantatry ity vehivavy ity. Zany hoe lehibe koa ny finoany ity vehivavy ity satria nahatakatra ny fahalebiazan'Andriamanitra izy, nahatsinjo ny fahalebiazan'ny fitiavan'i Jesosy izy, izay nomen'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Zany diozy izy Jesosy noho ny amin'izany teninao zany, noho ny fatakaranao an'izany sy mandresy lahatra anao fa ianao io koa dia manana anjarany amiko mandehana fa sitrana ny zanakao. Ary ity vehivavy ity koa dia tahaka n'ilay kapiteny romanina, tsy mba nieritreritra mihitsy izy hoe mendrika, manaiky izy ny atao hoe amboa, fa matoky izy fa ny fitiavan'Andriamanitra no andraisany fanafahana ho an'ny zanany, tsy noho ny tenany akory, tsy hoe satria izy mendrika, tsy zay,
tahaka n'le lehilahy kapiteny hoe tsy satria kory zana nao zavatra ho an'ny sinagoga jiosy dia tsy maintsy mahazo fahafapo amin'izay fangatana ataoko eo amin'ny tia jesosy kristy tya ry ava malala ao amin'ny tompo tena lesona lehibe ho antsika izany isika azo atao hoe ny ankabiaza antsika rehetra isika ne efa mahalala fa jesosy kristy no zanak'andriamanitra velona jesosy kristy ilay nirain'andriamanitra hamonjy izao tontolo izao efa amanjato taona no nitoriana teto amin'ny firenentsika ny filazantsara ny famonjena ao amin'i jesosy kristy ny hery sy ny fahefana rehetra ananan'i jesosy kristy isika efa mahalala an'izany amin'ny ankapobeny fa ny fanontaniana mipetraka ry havana dia ny hoe iainantsika ve izany fahalalantsika ny amin'ny jesosy kristy izany so dia mitoetra fotsiny ho fahalalana le izy fa ny tena tiany ny tompo iorenantsika amin'ity an'io ty dia ny hoe iaino zany fahalalana ny amin'i jesosy kristy izany iaino zany raha manaiky ianao fa jesosy ilay kristy zanak'andriamanitra velona ilay mesia ilay andriamanitra tonga nofo ilay nitondra ny aretintsika rehetra teo amin'ny hazo fijaliana ilay nanome antsika ny famelan-keloka noho ny amin'ny rany ka hananantsika fiainana mandrakizay raha miaika ianao fa manasitrana jesosy ary tsy misy mibaiko an' jesosy satria izy no andriamanitra nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ty an-tany dia tokony iainantsika zany ry havana indraindray ary zay moa ny antony ohatrany hoe teny amin'ny fampidirana ny resahana ny hoe ity kapiteny romanina ity ve manao intervention raha miresaka amin'ilay loholona jiosy izy ny amin'ny anasitranana ny zazalahy kely tao aminy manao trafic d'influence ve izy ity manao miandry retour d'ascenseur ve izy ity nambarantsika teny am-piandohany zany ary nataontsika fanahinina mihitsy ho fampidirana sy fampieritriretana satria indraindray isika kristianina ry havana raha miaina ny finoantsika amin'ny andavanandro na dia hoe eo amin'izay fanatonatsika n'andriamanitra ary fangatahantsika valim-bavaka dia ohatra ny adinontsika ry havana fa andriamanitra nge tsy azo baikony andriamanitra nge tompon'ny fahefany andriamanitra nge tiatsika dia nyretsika ohatra mila tosika kely na tsindry-bokotra kely raha ohatra hoe marary dia hoe mba mila tenenina kely ve le dokotera mba mila atao an'izao kely ve le infirmiera tokony isaintsaina isika ry havana fa andriamanitra dia ho anilan'izay miantso azo marina andriamanitra dia miaraka amintsika foana any amin'ny hôpitaly ve isika miaraka amintsika any ange jesosy momba antsika any ange ny tompo ao atokantrano ve tsika ny marary eo amin'ny fandriana ny fararitsika eo ange ny tompo ambarany mazava izany ka raha iainantsika zany ry havana dia tena mitombona mihitsy ny ary tena mampilamina ny foa mampanahyntsika ny hoe mangatahdy omena mino fotsiny ihany ry hava malala ao amin'ny tompo esory zay mety ho fisainan'olombelona fa hoe tsy ho voakarakara raha tsy mahalala olona tsy ry havana ary zany ange ny antony hitondrantsika mbavaka ny mpitsabo mba hamangy azy ireny ny tompo ny antsika dia entiny eo amin'ny tompo ry havana fa ny tompo no miasa ary aza mihevitra hoe voatokana ho an'ny ohatr'izao sy ohatr'izao ihany ny famondrapon'andriamanitra fa ity vehivavy kananita ity dia sady vehivavy tokantena
atao hoe olona faran'izay tsotra jentilisa azony fanahy maloto ny zanany kanefa natoky izy fa manana anjara amin'ny fitiavan'Andriamanitra no ilay fahasoavan'Andriamanitra. Fahasoavana tokoa manko na mijenantsika ry havana, tsy avy amin'ny asa hoy ny soratra masina ao amin'ny Efesianina 4:15, tsy avy amin'ny asa fandrao misy mirehare. Raha ny teny Jesosy tamin'ilay lehilahy kapiteny hoe lehibe ny finoany ary dia sitrana teo no eo ilay mpanompo lahany, dia satria ity lehilahy ity natsinjo isika ny fahalebiazan'i Jesosy, ny fahefan'i Jesosy, ny voninahitry Jesosy, ary tsy nihevitra ny tena no mendrika andray valim-bavaka manokana izy fa mangataka izy satria mijery ny fahalebiazan'Andriamanitra. Tahak'izay koa ilay vehivavy Kananita, fantany izy fa tsy mendrika, fantany izy fa firenena jentilisa, fa tsinjony ilay fitiavan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao ao amin'i Jesosy Kristy, ary dia matoky an'izany fitiavan'Andriamanitra izany izy mandray ny valim-bavaka. Dia ho aminao koa ry havana, na aiza misy ianao ankehitriny ao anatin'ny tsy fahasalamana ianao, na inona sorotra aretina, na inona olana, dia fantaro fa lehibe ny Andriamanitra izay ivavahantsika, lehibe noho ny olana izay misy eo amin'ny fiainantsika izy, ary tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy. Dia miorena tsara ary asan-drato mandrakariva eo anatrehanao zany fahalebiazan'Andriamanitra izany, aza mitanondrika eo amin'ilay olana misy eo aminao, na ilay ny tenanao sy ny tsy famendrehanao, na izay mety ho heverinao fa hoe mombanao, fa jereo Jesosy Kristy ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy. Dia ho tanteraka aminao anery havana ny fahasoavan'Andriamanitra manana ambiamby, ary dia andray mitafotafo ianao valim-bavaka avy amin'ilay tiantsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina tsara indrindra, Andriamanitra lehibe sy manerinerina ianao, kanefa miondrika mijery ny zanak'olombelona ary mihevitra anay ianao isan'andro. Ankehitriny Tompo tsy miafina aminao ny misy ny marary, ao ny any amin'ny toeram-pitsaboana isan-karazany, ao ny tena atao anatin'ny faharerahana, mety tsy afaka miantso mafy ny anaranao. Hitanao ny mpiandry marary rehetra, ny fianakaviana mikarakara, hitanao ny dokotera, reny rehetrarehetra ireny Tompo ao eo ambany fahefanao daholy. Mangataka aminao izahay ankehitriny, atsoro ny tananao Jesosy, ka tendreo ny loharanon'aretina ary sitrano ny marary. Omeo rariny ny olom-boafidinao Tompo, omeo rariny ny malalanao Tompo izay matoky ianao, ary ampaherezo mandrakariva fa Andriamanitra ianao, lehibe ianao amin'ny fahefana, lehibe ianao amin'ny fitiavana sy amin'ny famindrapo. Dia amin'ny anaranao mahavonjy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra ry Tompo. Amen. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, misaotra n'Andriamanitra isika fa afaka nandre ny teniny ary afaka niombona nangataka fanasitranana sy famindrapo. Ny fotoanantsika dia manampetra ry havana fa zany famindrapon'Andriamanitra izany dia aritra mandrakizay eo amin'izay manantena azy.
koa dia ho tononona amintsika ny tsodrano ho tanteraka amintsika izany ary raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny heriny anio isika dia iombom-bavaka eto indray idera sy ankalazan'ny tompo ary isaotra azy mandrakariva amin'ny fitantanany. Raiso ariavana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Itahy anareo anie Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka hamindra fo aminareo. Hanandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka hanome anareo fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Finaritra ry aho. Izaho no Jehova. Fandaharan'ny radio Vaovao Mahasoa iandreketan'ny mpanompon'Andriamanitra Rajona Son Pascal Lamivady.